Tahaka ny efa fanao isan-taona ihany koa dia tsy nanadino ireo mahery fo nandritra ny tolom-panafahana ny fiadidinina ny commune ambanivohitra Sabotsynamena nisy ny lalonana fandraika amin'izay no tanterahana teny an-toerana teny araka izao itateran-dravaka Randriamanalina sy Mamra Samuel Azizao. Nanatitra fehezam-boninkazo teto amin'ny Vatolainy Firaisankina ho fahatsiarovana ireo mahery fo ny 20 Mars 1770 ny fiadidian'ny commune ambanivohitra Sabotsynamena tamin'ity androany ity. Hetsika izay efa fanaon'ny commune isan-taona noho ity commune ity manana ny tantarany manokana raha ny tolon'ny 20 Mars 1770 no resahana hoy ny nambaran'ny ben'ny tanàna Andriamatoa Afitra Andriamosa. Manana ny tantarany izy dia profony toa kapiteny fahitantsika ny vatolahy tahaka an'izao izay efa fahiny taorinan'ny 1770 no nisiny ka aminay eto ny fiadidinan'ny commune Sabotsynamena dia raha resisana raha toa ka akasitrahana raha mena lanja ihany koa izany vaninandro ny 20 Mars 1770 zany mba amezana lanja ireo mahery fo ny firenena ary ny arabana manokana ireo akankasisana namborana eto anivon'ny commune Sabotsynamena izay ny rahantsika nahita teo ny fahitana ireo zokiolona miandamy ambavy teto anivon'ity commune ity. Telo mianadahy ireo akangasisana namborana teto amin'ny commune Sabotsynamena dia i Ramatoa Rasoanjanahary Josephine 70 taona, Andriamatoa Rakotoala 3 taona ary Andriamori 7 taona. Itsy farany izay any zokiny indrindra dia nonina tetỳ Antananarivo tamin'ny fotoana nisehoan'ny tolom-panafahana tany Moramanga sy Manakara. Saingy nafantatra ny akon'ny vaovao izy tamin'ny alalan'ny gazety. Misy ny lesona tokony ho sinton'ny taranaka ankehitriny tamin'ireny zava-niseho ireny hoy izy. Tadiko azy tamin'ny 20 Mars zavatra tsy napozina velively izy ao an'oloka lalala-demanga fa tamiko ny fandamisana azy hoe manao fitoniana ny malagasy ny malagasy nefa tsy manao fitoniana no vinavina tamin'izany fa mieritreritra hoe ahoana indray no mivona ny verena ny faleovantentsika tokovidiany malagasa indra manjary tanora ary tokony amerenana ny tantara firenena inona ny etomboana ahoana kosikefy zany tena nitsaka. Olona manakaja sivily sy miaramila maro no tonga nanotrina ny lanona tamin'ity androany ity. Fantatra fa tamin'ity fotoana ity ihany koa moa fa namafisina ny fitandrona ny filaminana sy ny fandrindrana ny famovozana mandritra ity farany herinandro ny Paska ity izay rahan'ny commune Sabotsynamena miasa amin'ny bourgade ny gendarmerie pirenena ao an-toerana.